zay natao teny zany zay hoandro zay avela de jerevana asa naty maro samihafa fandrefesana hoe aiza ho aiza am'izay naty zay volan'izay aiza ho aiza ny antoko asovena faharoa dia aiza ho aiza ny antoko asovena eo anohan'ireo fekevitra na toro-kevitra na ady hevitra maro samihafa eto amin'ny firenena fotoana zao dia natao zany a ary tongana olona avy any ivelany olona manampaizana amin'izany toy ny hoe décentralisation ny réconciliation nationale dia hoe fiainana mitoko ino zany antoko politique zany satria dia resahana atao zany satria antoko asovena misy antoko zany efa dia miezaka zay zany mba ezaka ataonay hoe mahafantatra zany hoe fantatra hoe fa etsaka amin'ireo membre ny asovena izao vao mana politique dia tsy maintsy arenana tsara zany apetraka asina fitsika tsara zany zay zany tena nirahana teo amin'ny tena zava-dehibe mahafaty kosa nefa raha ny bila raha hoe zavatra lasany dia olona dimanjato sy telo arivo dia efa dimanjato sy efatra arivo milina teo mety misy tokoa zany teo amin'ny lafiny fandaminana misy kely ny resaka logistika sakafo sy ny sisa zavatra irahantsika mahalala angamba fa lehibe loatra ny fandraisana koa tranga ihany zany fa tsy zay nakivandeky zay fa dia miara-paly misy ihany koa zany fifaliana ny rahana atao betsaka ihany koa ny mampatsiarovana amin'ny zavatra miaina manodritra zay fotoan'izay tena lehibe dia ny ahafahany asoveny manamoaka ny heriny eto amin'ny firenena hoe zao zany asoveny zany eny mbola na théorine mitsangana ny lavany ofisialy zay no ataoko hoe afatra lehibe eto amin'ny tontolo politique eto amin'ny tanindrazana am'izao fotoan'izao satria zay no milazainay foana hoe miezaka zay hoantoko lehibe hoantoko moderne fomba fampitondrana tsy mifandrefy hoe mihoatraniza ko fa zay ao anatiny miezaka mba hoantoko lehibe an'io ary mpanetretena milazaina farany digana vita androany androany zay mba afaka andrefesana izay ilazana fa digana lehibe tokoa vitany antoko asovena koa tsy maintsy mitady eto amin'ity firenenity asovena amin'izay mba antsarabediny ampatosona firenena zay ny tena tanty anao inona moa ny antoko politique miaraka isalahany namafinavolany zao a mba ahafahana tsinjo fa notany efa kavylohany io satria olona maro be samihafa nona meny dia tokoeny vavamadagasikara olona mety samy tanety fiamatany na olotsotra fa resy lahatra tamin'ny heritaona lasa zao satria roapolo décembre tokoa androany heritaona androany a nanomezany boka malagasy ny fitokisa maro misy any atoterajaoamakany zany olona maro be zany ezany zay miaraka zay ny tana olona koa nefa zay zay nifantareo fa misy koa eo antoko politique hafa zay ny fanaty satria misy itovizana ny tanjona avana am'izany dia afaka miaraka misy mety samy manana samy mifana azy tsara zany fa misy ny azo resana dia fanotanana famikevitra atrika ny fifidianana manamafy ny eto amin'ny sehatra politique hoe io le asovena aiza le asovena ary fomba mbola hijerevana zany eto amin'ny fiarahamony dia fiatrehana fifidianana ihany ny antoko politique sa tsy miatrika fifidianana ary hiatrika an'izay fifidianana rehetrarehetra zay amatao eto amin'ity firenentsika rahateran'andriamanitra amin'ny heritaona fa nisy ny résolution raisina amin'ireo indrindra hoe satria ny digana lehibe anankiray zay hojerena zao dia fifidianana ka zay ny résolution mety tao anatiny ny programme anasany ny antoko mampatoko azy projet de société na mafisina omaly fa efa natsangana zany tamin'ny volana me tamin'ity
namafisany regny satria mety misy mbola tsy naheno niabantsika indrina mikatro dia namafisany regny fan résolution dia fandraisana teo satria zay no nampitenenana ny rehetrarehetra tsy tonga dia natao hoe ty le izy fa nisy anetaetan'ny olona teo zao dia hoe raha oviana no hitsangana ny bromary voafidy dia azo dia nisy ampivaliana teo zay rereny azo vemony reny satria zay dia nanosika an'ireny mihitsy nandresy lahatra filopereny nefa nametraka taminy ihany keo dia nilazaina teo hoe zay dia makasitraka fa izy maray aman-dreny azy filoperena mitarika conciliation nationale efa navoaka an'izany tamin'ny rehetrarehetra dia tena anisan'ny faly tanteraka reny tokazoveny afaka miona eo olona satria namoa dia daviny filaminana iny dia daviny ajanona ny amin'ny toerana zay dia manosika amin'izany efa nilazaina eto koa tsy kosa aloha atao fitaovana hoentina nakortanana sanatria na hoentina iverena an-dalana raha sina ohatrany hoe tsy nisy le zavatra safidy mahoaka teo a zay no tsy mety ary zay kosa nefa dia tsy nony azo verina